La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra hoanao ny vaovao. Notandren'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina eo amin'ny toeran'ny Praiministra lehiben'ny gouvernementa indray Tsay Christian araka ny anarany nomeny ireo solomavom-boaka avy amin'ny IRD izy ireo izay manana ny maro anisy eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Ny fikirakirany tanora ny tambazotra sosialy Facebook izay indray amin'ny ankapobeny iompana ny fanadidina ny aran'ny agence capsule sy cultivé FM any Antsipirizy izay hitanao anatin'ny fampalalam-baovao. Hotazomina hatramin'ny taona 2024 ny fandaharana asa forma prod ka tanora mpandraharaha 702 no ahazo tombony amin'izany. Misy ny vola manokana anatanterahana tetika asa ka faritra 110 no voakasika izany. Ho tanterahana anio alina lalao famarana ny kanina 712 izay tanterahana any Egypte. Lalao izay iona ny Algérie sy Sénégal. Hatreto sarotra ny tombatombana hoy ireo petit baolina kitra. Maresaka iraisam-pirenena mijanjony tady ary mitombatra ny fiantsina eo amin'ny États-Unis sy Iran. Laza États-Unis fa nisy drone iraniana iray nisidana teo akaiky ny sambo amerikana ka nipitehan'izy ireo. Fanambarana izay nolavin'ny Iran avy hatrany. Ny andinindreo avy hatrany. Finaritra toko lasy toboko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika amin'izanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nitendren'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina eo amin'ny toeran'ny Praiministra indray Tsay Christian araka ny anarany nomeny ireo solomavom-boaka avy amin'ny IRD izy ireo izay manana ny maro anisy eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Henri Flore. Araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny faefatra amby dimapolo ny antoko na ny vondrona ny toko manana ny maro anisy ny anivon'ny anteny miram-pirenena no manolotra ny anaran'ny Praiministra amin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Omaleriva, ireo solomavom-boaka avy amin'ny IRD izay manana ny maro anisy ny anivon'ny ty androm-panjakana ity no nanolotra ny anaran'ny Praiministra teo anatrehany filohan'ny Repoblika ny Madagasikara teny amin'ny ampam-panjakana Iavlo. Mahatsapa zahay fa raha ohatra ka manova olona vaovao dia mety hiteraka fahatarana eo amin'ny fanatanterahana sy famandiana-draharaha samihafa satria mbola misy zavatra iova maro be amin'ny fanatanterahana sy ny fikarakarana ny taratasy-panjakana. Zahay ihany koa dia mahatsapa fa ity olona tolotra ity dia mahafeno ny fiepetra satria olona manana femotra, manana fifehezana ary manana ny teny vahiny atao hoe rigueur. Zay takiny ny asa fanatanterahana amin'izao fotoana izao ka dia voninahitra ao anay maro anisy eo anivon'ny anteny miram-pirenena Andriamatoa filohan'ny Repoblika no manolotra anao an'ity atota taratasy ty zay mirakitra ny fanoloranay ny anaran'ny Praiministra vaovao. Mety ho gaga ihany angamba ianao satria mety ho surprise aminao ilay zavatra misy fa zahay zany dia resy lahatra ny tazomana an'Andriamatoa Tsay Christian. Omaly, nandritra ny fanoloran'ireo solomavom-bahoaka maro anisy ny anaran'ny Praiministra izay nanamafy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara fa fanaran'ny lalam-panorenana ny zava-misy izao ary nisaorany ihany koa ireo solomavom-bahoaka. Araka ny lalam-panorenana ao amin'ny andiny fahaefatra amby dimapolo dia milaza mazava ary isika izao dia ao anatin'ny fanarahana lalàna tanteraka, lalàna amin'ny tsaka sy andavana koa mazava na nambarana lalàna ary efa nitakina hatramin'izay nampiarana amin'izy io dia ny hoe zay antoko na vondrona toko manana ny vaovao betsaka indrindra noa manolotra ny anarana ny Praiministra. Ka zay misy ofamanarao nanolotra ty anaran'ny Praiministra ity. Zava-dehibe koa fampandrosoana satria zay no mahatandrasantsika eto zavatra andrasantsika dia ny ampandrosoana aingana any Madagasikara. Ka araka ny anareo tao dia ny Praiministra
lehibe gouvernemanta ankehitriny nateo dia efa nampiseho ny fahaiza-manao tsy mba nanandenesantsika zavatra ratsy ary indrindra mahay miara-miasa indrindra tao anatin'ny bolana dia fantatrareo tsara fa mitovy ny fomba fizerintsika fa zay asa natao tao anatin'ny bolana zay efa ny asa natao tao anatin'ny taona maro. Tamin'ity androany ity namoaka fanambarana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny amoahany anaran'izay Premier Ministra izay. Izany mba ho fanazavana lampandrinana dia naka nandedim-panjakana nanendry ny Premier Ministra lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Voaloham-pirenena Andriamatoa. Fiadidina ny Repoblika. Didy panjakana lahana fa 8 sy 4 tsika 7 sy 700 sy 1 anendrena ny Premier Ministra lehibe ny gouvernemanta. Ny Voalohany Repoblika araka ny lalam-panorenana dia mamoaka izao didy panjakana izao. Andiny voalohany araka ny fepetra voalaza ny 750 ny lalam-panorenana tendrena Premier Ministra lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Christian. Andiny faharoa foanana ary dia foana ny fepetra rehetra teo aloha mifanohitra amin'izay voalaza izao didy panjakana izao. Voatazana amin'ny toerany maha Premier Ministra lehibe ny gouvernemanta araka izany Andriamatoa Christian. Fa ny fikirakiran'ny tanora ny tambazotra sosialy Facebook izay indray amin'ny ankapobeny niompanany fanadadiana ny arahan'ny agence Capsule sy Cool TV FM ny antsiprin'izay zay entin'ny Michela Ranaharzona. Inona ny tena mahaliana ny ankizy sy ny tanora amin'izao fotoana izao, izay ny fanontaniana napetraky ny agence Capsule sy ny Cool TV tamin'ny olona 700 20 taonany mihoatra ny 2 hatramin'ny 7 Jolay lasa teo. 3.9 isanjaton'ireo nanontaniana dia nilaza fa ny Facebook no mahaliana ny tanora, 5 isanjato ny fiarahana amin'ny namana, ny 2 isanjato ny fanaovana fikarohana ary tsy nisy afa-tsy 1 isanjato no namaly fa ny fianarana no mahaliana ny ankizy sy ny tanora amin'izao. Amin'ny ankapobeny ilaina raha ny fanazavan'ny mpampianatra iray ny fikirakiran'ny tanora izany, saingy mila jerena ny lafitsarany sy ny lafiratsiny. Dia resantsika voalohany moa zany hoe inona moa zany ny tombontsoa azo amin'ny Facebook. Isika eto Madagasikara dia anisan'ny firenena mbola tsy mandroso loatra. Kanefa ny teknôlôjia eto ambony tany vaovao sady tena raitra dia io Facebook io anisany. Ka raha ny mpianatra zao tsy mandeha makany amin'ny Facebook dia atao hoe tara. Ankizy tsy milalao na tsy mijery Facebook. Ilaina aloha ny Facebook amin'ny vaovao faran'izay haingana indrindra dia hita ao amin'ny Facebook. Fa misy koa zany ny lafiratsiny ny fandratoana na ny fidirana ao anaty Facebook. Ohatra zao ny 2 isanjato ny tenentsika teo. Tsy ao anatin'ny fampianarana, tsy ao anatin'ny fianarana tsony ny sainy ankizy tsy andry ny antonavana any an-trano ilalaovana Facebook. Ao anaty Facebook ao misy zavatra loza tsy tokony fahita. Manana anjara andraikitra betsaka amin'ny fanaraha-maso ny fikirakiran'ny ankizy ny Facebook ny ray aman-dreny raha ny fanazavana hatrany. Voalohany aloha tsy azo atao mihitsy miteny hoe tsy mahazo mandray telefônina ahitana Facebook zany, le raitra reny zany. Tsy azo atao zany. Fa omena telefônina izy, ampilalaovana telefônina izy, ampampiasana telefônina izy fa ferana zany. Le fotoana hijerevany an'le Facebook. Ferana ihany koa ny zavatra tokony jerena. Dia ny ray aman-dreny zany afaka mba manara-maso le zanaka ao an-trano. Rehefa mpianatra université indray izy dia efa hainy mandanjalanja hoe inona no fianarana tokony ho azo koa hitondra tombotsoa ho anay, inona ny tsy mety. Fa ho an'ny mpianatra lycée mbola anatin'ny adolescence mbola tsy mahay manavaka an'izay izy. Raha ny fanazavana tsy afa-miala amin'ny fikirakirana teknôlôjia ny rehetra amin'izao vanim-potoana izao, ilaina nefa ny fifehezan-tena. Fa tsy ampy ny vokatra anatiny eto Madagasikara ahafahana miatrika ny tsena iraisampirenena avokany miiba hatrany ny mizanam-barotra amin'izany tranga izay misy fiantraikany betsaka eo amin'ny toe-karen'ny firenena raha ny fanazavana azo. Michela Ranaharzona. Tsy mifandanja ny varotra iraisampirenena eto Madagasikara
Madagasikara tao anatin'ny taona maro ambony hatrany ny fanafarana entana raha mitaha amin'ny fanondranana entana. Ireto fariny izay miantoka betsaka ny toe-karen'ny firenena. Raha ny fifandanjan'ny varotra iraisam-pirenena ataon'i Madagasikara hatramin'izay nahazoantsika fahaleovantena ka hatramin'izao dia miiba foana ny vokatra azo. Izany hoe ny fanafarana entana avy any ivelany dia betsaka lavitra noho ny fanondranana entana makany ivelany. Vokatra izay zany dia miiba ny fifandanjan'ny varotra iraisam-pirenena eto Madagasikara dia misy fiantraikany lehibe izay amin'ny toe-karena satria raha ny varotra ivelany fotsiny zany no anterana dia miena atoerana foana ny tahirim-bola vahiny eto Madagasikara ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara. Tsy maintsy mila fampidiram-bola vahiny hafa zany ankoatran'ny varotra. Isan'ny antony mahatonga izany raha ny fanazavan'ny pahy toe-karena hatrany ny tsy fahampian'ny vokatra ahafahana miatrika ny tsena iraisam-pirenena. Mahatonga an'izay fandanjana tsy mitovy izay dia hoe mbola tsy ampy ny vokatra vokarintsika eto Madagasikara ka afaka miatrika ny tsena iraisam-pirenena. Na vokatra mitovy arany ny vokatra vokarina dia indraindray ny fomba famokarana azy avy any ivelany moramora kokoa. Ny fomba namokarana azy dia aleontsika manafatra avy any ivelany izay mamokatra toerana. Betsaka ny ohatra azo raisina amin'izany raha tsy teny fotsiny ny famokarana lamba, ny famokarana savony izao mafikikika ny mpamokatra savony rehetra eto Madagasikara. Amin'ny ankapobeny miankina amin'ny fanatsarana ny fomba famokarana eto an-toerana sy ny fanomezana tosika ireo sehatra tsy miankina no lalana iray ahafahana mampifandanja ny mizanam-barotra eto Madagasikara. Araka ny fanadihadiana hitantsika farany teo eny dia mahakasika ny fanondrana sy fanafarana entana izay atao Madagasikara indray no fanazavana ny antotanisa izay entin'ny Michel Renard eto amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity. Miarabanao Michel, inona ny tena hoe afaka resahana mahakasika n'izay hoe fanondrana sy fanafarana entana izay ataon'ny Madagasikara izay? Miaraba ny Davida dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Antotanisa maromaro tahaka ny mahazatra no entina manazava ny izay loha hevitra mikasika ny fanondranana entana sy ny fanafarana entana izay ataon'ny Madagasikara izay. Hojerevantsika voalohany amin'izao antotanisa sy sary voalohany izao ny famitahana eo amin'ny fanondranana entana sy ny fanafarana entana nomika ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 eo amin'ny tsipika menamena aloha zany no misy ny fanondranana entana, eo amin'ny tsipika manga kosa no misy ny fanafarana entana. Raha jerena indray mijery fotsiny dia efa hita hoe ny fanafarana entana no betsaka noho ny fanondranana entana eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2024 ny fanafarana entana dia 2,10 miliara dolara, raha toka 2,10 miliara dolara ny fanondranana entana. Eo amin'ny taona 2017 kosa indray dia 3,12 miliara dolara ny fanafarana entana izay nataon'ny Madagasikara, raha toka 3,20 miliara dolara ny fanondranana entana. Ary farany ny antotanisa farany mikasika ny taona 2022 niakatra dia niakatra 4,20 miliara dolara ny fanafarana entana, raha toka 3,12 miliara dolara ny fanondranana entana. Raha ny fanadinana tao moa dia ny tsy fahampian'ny famokarana ahafahana mifeny tsena anatiny, izany hoe tsena eto Madagasikara no antony izay hoe manafatra bebe kokoa itsika noho ny hoe mandefa ny vokatra eto Madagasikara. Ao inona kosa ary hoe inona avy ireo hoe zavatra hoe ahondrany Madagasikara sy afaran'ny Madagasikara? Hojerevantsika amin'ny antotanisa sy ny sary manaraka kosa indray ireo vokatra izay ahondrany Madagasikara ny amin'ny tsena iraisam-pirenena ny taona 2024 moa ny antotanisa eto am-pelantanana izay navoaka ny OEC Hatranina ny Observatory of Economic Complexity. Raha hitantsika amin'ny sary ao aoriana dia mizara 10 mazava izay hoe vokatra izay nahondrany Madagasikara izay ny taona 2024.
Ireo dimy voalohany amin'izay dia ny la vanille, ny nickel, ny jirofina, ny girofle, ny pull en maille na ny akanjo ba moa zany, dia ny cobalt. Araka ny antotanisa moa zany dia ny la vanille no mitana ny laharana voalohany amin'izay vokatra ahondrany Madagasikara izay. Raha tsy aivina moa zany dia Madagasikara dia isan'ny mpamokatra la vanille voalohany maneran-tany, mamokatra 300,000 hatramin'ny 500,000 taonina na la vanille isan-taona. Betsaka ihany izay raha ampitaina amin'ireo firenena hafa izay mamokatra la vanille, anton'izany mahatonga antsika ho voalohany amin'izay fanondranana la vanille izay. Eo amin'ny laharana faharoa kosa indray no misy ny nickel brut mora ny antotanisa no jerevana dia mandina ny 4,700 tapitrisa dolara no volana ampidirin'izay tao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana. Isika eto Madagasikara moa izay mamokatra 4 taonina na nickel brut isan-taona. Eo amin'ny laharana fahatelo kosa indray no misy ny jirofina, ny clou de girofle. Amin'ny laharana fahefatra kosa indray no misy ny pull en maille na ireo akanjo ba moa zany raha ny marimarina kokoa. Ary ny farany kosa na eo amin'ny laharana fahadimy dia misy ny cobalt ahondrany Madagasikara any amin'ny tsena iraisam pirenena 3,700 tapitrisa dolara na 4,roa isan-jato ny salanisa mikasika an'izay cobalt izay. Isika eto Madagasikara izay mamokatra eo amin'ny 805,000 taonina isan-taona na cobalt izay. Mikasika ny vokatra farana kosa indray araka ny hitantsika amin'ny antotanisa ao aoriana ihany, eo ny pétrole raffiné eo amin'ny laharana voalohany na ny solika moa mazava ho azy. Eo amin'ny laharana faharoa no misy ny vary, eo amin'ny laharana fahatelo no misy ny menaka na ny huile de palme, ary eo amin'ny laharana fahefatra no misy an'ireo fanafody na ny antsoina hoe médicament emballé. Eo amin'ny laharana voalohany tahaka ny hitantsika amin'ny antotanisa, io izy no betsaka indrindra eo dia mikasika ny pétrole raffiné mandina ny 5,700 tapitrisa dolara no vola izay mivoaka Madagasikara ny taona 2022 tamin'izay fanafarana pétrole raffiné izay. Tsika eto Madagasikara moa ny anton'izay hoe fanafarana betsaka indrindra izay dia mbola tsy misy an'izay hoe famokarana solika. Eo amin'ny laharana faharoa kosa indray no misy ny vary. Tsika eto Madagasikara izay manana mila vary mandidina ny 4 tapitrisa taonina isan-taona. Raha toka mandidina ny 10,000 taonina isan-taona, vary 10,000 taonina isan-taona no tsy maintsy afarantsika any amin'ny any ivelany moa zany satria tsy ampy moa zany ny famokarana eto Madagasikara. Eo amin'ny laharana fahefatra kosa dia ny fanafody na ny médicament emballé izay 80 isan-jaton'izay fanafaran'izay moa dia avy any Inde no ny antony tsy fahampiany orinasa izay mamokatra fanafody eto Madagasikara. Efa niteny kely ihany ianao teo hoe ny toerana hoe avy any Inde ny fanafody, mahakasika an'izay indrindra no fanontaniana manaraka hoe aiza daholo ireo firenena tena hoe anondranantsika sy hanafarantsika entana. Ho jerevantsika amin'ny sary manaraka ao aoriana kosa indray mikasika ny fanondranana aloha ny voalohany. Ny taona 2022 araka ny hitantsika amin'ny sary ao aorian'ireo dia ny any Frantsa moa zany no tena iopana ny 20 isan-jato ny fanondranana entana izay ataony Madagasikara. Eo amin'ny laharana faharoa kosa indray no misy any États-Unis, eo amin'ny laharana fahatelo kosa indray no misy any Allemagne, eo amin'ny laharana fahefatra kosa indray no misy any Chine izay andefasantsika entana ihany koa 5,7 isan-jato ny salanisa raha toka telo amin'ny 10,000 sy tapitrisa dolara ny vola nampidirin'izay. Ary farany hitantsika eo amin'ny sary ao aoriana ihany ny Japon. Any Japon andefasantsika entana manodidina ny 7,700 tapitrisa dolara ny vola nampidirin'izay. Iresaka kosa indray tsika ny mikasika ny toerana izay anafarany Madagasikara entana amin'ny raha antotanisa ny taona 2022 hatrany. Misy 5 ihany koa izy ireo araka ny hitantsika amin'ny sary. Eo amin'ny laharana voalohany moa zany no misy ny Chine izay tsy vaovao amintsika eto satria hoe betsaka ary mitobaka eto Madagasikara amin'izao satria amin'izay moa zany ny entana vita sinoa mandidina ny 2,20 isan-jato izay salanisa izay. Ary farany fa tsy kely indrindra nefa
5,5 isan-jato ny fanafarana entana izay ataontsika avy any Afrika Atsimo. Eo ohatra ireo akanjo ny tena betsaka amin'izay fanafarana entana avy any Afrique du Sud izay. Eo ihany koa ny vary sy ireo kojakoja maro ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ankasitrany ianao Michel mitondra ireo fanazavana sy ny antotanisa mahakasika an'izay fanondrana sy fanafarana entana izay ataon'ny Madagasikara izay. Misaotranao dia misaotra ihany koa ny mpianarika ny fampahalaam-baovao amin'izao hariva izao. Zay ny amin'iny fanosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny Canal Olympia iarivo. Tonga nanokatra izany ny filoham-pirenena mivady ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary ny PDG ny Canal Olympia Iona Sena. Tsy tara amin'ny fanararan'ny kalitao sy ny fenitra iraisampirenena eo amin'ny efitrano fijerena sarimihetsika sy fanaovana fampisehoana i Madagasikara. Androany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny Canal Olympia iarivo anilan'ny village voaran-dotam-penaka. Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny filoham-pirenena mivady, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ary ny PDG ny Canal Olympia. Nandritra ny fandraisam-pitenenany nambaran'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina fa zava-dehibe ho an'ny firenena ny fananana foto-drafitrasa toy izao izay ho fanandratana ny kolotsaina malagasy sy fanomezana sehatra ny tanora. Fifaliana lehibe tokoa hoay no miaraka aminareo satria zava-dehibe ho an'ny kolotsaina malagasy fa indrindra ho an'ny fialamboly ihany koa ny fisiny ny toerana toy izao. Noho izany dia ny toerana ohatranytony ny tetikasa toy itony dia mila porosihana, mila ampiroboroboiny ary mila ampiana bebe kokoa mba ahafahan'ny tanora malagasy mivelatra kokoa, mandroso kokoa amin'ny lafin'ny kolotsaina. Ka ny fisokafany dia Canal Olympia izay sehatra sy indrindra fijerevana sinema ity dia zava-dehibe ho an'ny malagasy. Ka eto dia miaraba manokana ho an'ny groupe ny Canal Plus amin'ny fisokafany izao sehatra izao dia maleva malasana ary mila mpitombony manerana ny Madagasikara mba ahafahan'ny malagasy miala voly, mba ahafahan'ny mpanakanto mivelatra lavidavitra kokoa. Mampiavaka ny Canal Olympia iarivo ny fampiasana ny angovo azo avaozana avy amin'ny herin'ny masoandro ampihodinana azy, tanjona amin'izany ny fikajiana ny tontolo iainana. Ankoatra izay, misy ny fifanarahanam-piara-miasa eo ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera amin'ny Canal Olympia iarivo ka azo ity toerana ity mamaimpona ireo mpanakanto sy ny mpisehatra amin'ny sarimihetsika malagasy araka ny fandaminan'ny ministera tompony andraikitra. Tanan-dehibe fa 13 nazo ity foto-drafitrasa manara-penitra ity Antananarivo raha ny fanazavana. Horonan-tsary mandeha ato dia zay rehetra faraparany nivoaka eran-tany dia ny amin'ilay herinandro voalohany misy programme spécial izany hoe le best of le film tena nalaza izany nandritra n'ilay volana vitsivitsy teo aloha teo, nandritra n'ilay herinandro iny no alefa aloha dia aorianan'izay manaraka an'ilay programme rehetra eraky ny salina amin'izay ny horonan-tsary mandeha ato toerana. Dia ankoatr'izay ny fitaovana rehetra miasa ato dia manaraka ny hika farany ny teknôlôjia amin'ny son sy ny feo sy ny sary izany. Mahazakatra amin'ny mpijery misy 700 ny Canal Olympia iarivo ary sokatra ho an'ny daholobe manomboka rahampitso amin'ireo horonan-tsary maro samihafa. Fa ho tohizana hatramin'ny taona 2024 sy 2025 ny fandaharan'asa Farmaprod ka tanora mpandraharaha 700 sy 2000 no azo tombony amin'izany. Misy ny vola manokana anatanterahana tetikasaka faritra 12 no voakasika izany. Yves Richard. Vola mitentina 5,7 tapitrisa ariary no natokana anatanterahana ny fandaharan'asa Farmaprod hatramin'ny taona 2024. Raha tanora 420 sy 400 no nahazo tombony mivantana tamin'izany ny taona 2024, ny atombohan'ny tetikasa, tanora 720 mandraharaha amin'ny siampamokarana anivon'ny tranoben'ny tanora, manerana ny faritra 12 eto Madagasikara no sitraka izany, ao anatin'ny 2 taona manaraka. Trano ben'ny tanora na ataontsika hoe maison des jeunes sy toerana ifaneraserahan'ny tanora na espace des jeunes
eo amin'ny 2 no isitraka an'izay. Hofanina zany ireo mpanentana eny anivon'ny tranobe ny tanora mba ahay andray an-tanana amin'ireo andreo tanora reo. Rehefa avy misafidy an'izay sy ampiariana hiasana zany ilay tanora dia mahazo fiofanana arak'asa mifanentana amin'izay asa tiano tanterahana izay ary farana dia misy tohana fampitaovana izay tanterahan'ny tetikasa zany mba ahafahan'ireo tanora zany manatanteraka avy hatrany an'izay asa fiariana misafidin'izay. Tetikasan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono ary ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena, anohanana ny tanora mpandraharahany amin'ny tontolo ambanivohitra ny Formaprod, tanjona ny ampananana asa azy ireo sy ho fanatsarana ny fidiram-bola ny tantsamadinika amin'ny alalan'ny fampitomboana ny taham-pamokarana. Tafiakatra 7,3 alina ihany koa ankilan'ny tanora ny sitraka ny fiofanana samihafa. Noentin'ny Formaprod hatrizay ka nahazo tosika ara-bola na ara-pitaovana ny 700,000 sy R1. Ambonin'izay ireo mpamokatra 500,000 sy tantsamarefo 9,000 no tohanana tamin'ny famatsim-bola ny tetikasa madinika. Androany no totosa tetsy anosy ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena anatanterahana ny fandaharana asa. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natantsika mahakasika ny PSE fa eo ihany koa ny fahafapon'ireo nanatrika ny avant-première ny horonan-tsary Roi Lion teny amin'ny Cinépax Ambodivoana rehefa avy eo ary. Soyez prêts. Ils reviennent. Les lubrifiants mobiles reviennent à Madagascar, exclusivement chez Galana. Mobile Extended Performance. Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 000 arrières par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Soye, mahay mandeha sanakitata sineny. Soiany fefa vonona ny kiraro ianarany mandeha sady voatandrina daholo ny rirany maranitra sy prizy ato an-trano. Oops, mbola misy adino. Adinonao no nisafidy ny kusy tsara ho azy. Ny kusy tsara indrindra ianarany mandeha tsy hibakabaka. Vaovao lehibe ny fikarohana momba ny kusy mety ho an'ny zazamiana mandeha noho ny fisian'ny elastika amin'ny didiny 3 mitazona azy na feno azy ny kusy moly fixe no mitazona indrindra. Araka ny fikarohana nataonay ny kusy moly fixe no mety indrindra ho an'ny zazamiana mandeha. Rineny mampiasa ny kusy moly fixe. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty barre chocolatée, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Verina eto amin'ny fampalalam-bavao isika.
fa fitaovana maro samihafa no natolotry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena moentina hanatanterahana ny plan sectoriel de l'éducation nanamafy ny ministra tompony andraikitra fa zava-dehibe ny fampitaovana tahaka izao Henri Florian. Fitaovana maro sosona toy ny fiara tsy mataho-dalana, moto ary fitaovana informatika no natolotry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa. Fampitaovana izay entina indrindra hanatanterahana ny PSE na ny plan sectoriel de l'éducation. Dia mitondra zany izy ireo matériel hitantsika io tomobile anankiroa zay tena ataoko hoe mahazaka ny toerana rehetra manerana Madagasikara ahafahan'ireo tompona andraikitra zany hitondra ary hijery ny zavatra rehetra misy eran'ny Madagasikara ary ametraka tsara zany ny atao hoe ny plan ny sectoriel de l'éducation ka tsy hipetraka zany ny problème moyen fa voaray zany androany ny moyen ary antenaiky fa ho ampiasainy zareo amin'ny tena tokony ampiasaina azy ahafahantsika mampandroso zany ny resaka fampianarana eto Madagasikara. No amafisy ny ministra tompony andraikitra tamin'izany fa zava-dehibe ny tahaka izao ahafahana manatsara ny fanabeazana eto amintsika indrindra fa ny fitaovana informatika. Fa misy koa zany le matériel informatique zay ahafahana ataoko hoe maka ny mikolekte zany ny données rehetra ahafahantsika mijery aiza ho aiza isika zany eo amin'ny resaka hoe fanabeazana dia mino azy zany fa misy ny zavatra ho apetraka amin'ny ataoko hoe données de base rehetra ahafahantsika zany mijery ny zavabita ny tokony ho atao ary zany rehetra zany dia manerana amin'ny Madagasikara. Isaorana zany ny Banque mondiale amin'ny ataoko hoe fiarah-miasa zay efa ela dia ela toy izy anankehitriny ary anjarantsika malagasy zany no mijery hoe ahoana ny fomba ampiasana an'ireo mba tena hipaka tsara any amin'izay tokony ampiasana azy ireo fitaovana ireo. Tanjona lehibe apetraky ny fitondrana ankehitriny ny fanatsarana tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Tombony lehibe ny fahazoana fitaovana tahaka izao mba ahafahana mampisandrahatra hatrany ny fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara. Fanatanteraka varavarana misokatra dia avy eo anivon'ny IST Ampasapito. Misy ihany koa ny concours de projet ifanan'ireo mpianatra avy eo anivon'ny IST. Nandritry ny efa-bolana ireo mpianatra no niofana fanampalazana. Concours de projet io ifaninana zareo samy mpianatra eto ihany, izahay samy mpianatra eto ihany dia misy aloha voalohany indrindra formation nampanaovana ny mpianatra. À l'idée de projet, ça renouvelle là, des formation pendant 4 mois, différentes formations sur différentes thématiques, des manatsarani business plan, business model, l'anatonisia, des amènes à fond, et tout bouanis, et l'ouvre, des orientés, sur un plan as, des porter surtout un lisia, un fanatsarana business plan, resaka gestion d'entreprise, resaka gestion matériel, resaka gestion ana personnel ohatran'izany no natao teto anivon'ny IST zany. Dia avy eo amin'izay zareo manatona ny Madagascar entreprise développement dia any zareo mandritra ny herintaona no incubé dia au bout d'un an zareo obligé amin'izay izy rehefa eo tsy maintsy manangana ny entreprise. Lafy vaovao hafa kosa indray dia nindroso tamin'ny fanamboarana lalana amin'ny alalan'ny asa tana maro ireo zanak'ampelezana avy amin'ny ekara Saint-Benoît Ambohiby. Zava-dehibe ny fiaramientana tahaka izao raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriatsilavo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina mba tsika mianakavana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy zokontsika ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fiambonana ao amin'ny Fanahin'ny Masina. Fitaombavaka no nanomboana ny fanamboaran-dalana teto an-tany marina Ankatinandrina, fiarahamentana amin'ireo zanak'ampelezan'ny ekara Saint-Benoît Ambohiby sy ny fokon'olona eny an-toerana. Asa tana maro izy ity zay fanamboaran-dalana satria ito lalana karakaraina io dia tena ady lalina tokoa satria manodididina eo amin'ny enina metatra eo zao no laliny ary mirefirefy eo amin'ny atsasaka kilometra eo izy ity. Zany hoe raha misy ny orana na ny andro fahavaratra dia sahirana ny mpandeha tongotra indrindra moa ireo fitaovana hatramina bisikileta, moto, tomobile mandeha amin'ny toerana izay mampitohy ana tanàna Ambohiby izay misy fiangonana ao Atsimon. Misy ihany koa ny vokatra saribao izay tena ananana tokoa avy ao amin'ny Atsimon dia sahirana avokoa ny
mpikarakara sy mpampiasa an'izay lalana izay ka dia tana maro mety manamboatra ity lalana ity alana amin'izay volana izay. Fokon'olona moa reto miasa rehetra izay atomboka avy amin'ny fiangonana, misy eo amin'ny 100 eo eo zao no manomboka ity asa ity tary amin'ny fiangonana, dia ho avy eo moa ny fokotany izay ao atsimo Ambobia, ho avy eo koa ny fokotanina Tanimarina izay andray anjara amin'ity lalana ity. Dia misy moa ny mandray anjara arabola hoentina manohana sy manamboatra ity lalana ity satria hoentinay karakaraina atao pavé mihitsy raha ny tanjona amin'izy ity. Zany nefa tsy vitan'ny olon-tokana ary tsy vitanay aty toerana fangatahana ho an'ireo zanak'ampelezana mparitaka melo-patrana manerana Madagasikara mba hanao tanàna miara-mandray, soroka miara-milanja hoentina manatanteraka ity asa ity. Toy izay koa ny fokotany sy ny commune ary ny ambara tonga mpitondrana mpanjakana rehetra izay misy afaka manohana anay dia angatahanay an-tanandroa mba hanohana anay amin'ny fanamboarana izao lalana izao. Amin'ny asa tagna-maro azy, tsy nanano sarotra ny fanentanana ny olona handray anjara amin'ny fanamboarana ny lalana. Tombony ho an'ny rehetra ihany koa ny fahavitana izany, ary endrika iray ahitana ny firosoana any amin'ny fivoarana sy ny fampandrosoana miainga eny fotony. Tsy nanafitsaritra misy tompo satria vao evelany tsy ary teo mpitana bobi sy ny fiangonana tao dia vao tonga ny fanentana izany pe sy teo mpitana tetera sy commune dia tonga justre tao dia hitanareo voaka be reo manao dia mbola hanao koa zay zao amin'ny sabotsy mbola voaka ohatra be koa no azo eo. Aorinan'ny fahavitana lalana zany dia misy manateny zay fa dia hiakatra ny vidin'ny vokatry ny mponina, hiakatra ny fiarin'ny mponina, hiakatra tsara ihany koa ny vidin'ny vokatra rehetra ao amin'izay fotoan'izay amin'ny tombony fidiram-bola eo anivon'ny commune. Voalalana ny lalana ary atao pavé aorian'izay. Manoloana izany, mangataka hatrany ny fiaraha-miasa sy ny fandraisana ny tanana avy amin'ny tsirairay, ny zanak'ampelezana avy ao Ambohiby. Ireto farany izay resy lahatra fa hitondra soa ho an'ny faritra ny fahavitan'ny lalana. Fa tsy diso anjara tamin'ny didipotra fahobe izay ataon'ny vehivavy malagasy sy miara-miainga ny commune Ankadinandriana. Zazalahy miisa 12 no vita didipotra maimaim-poana tao amin'ny commune Albertin Ramelarivo. Nanamaivana ny fahasairana ny ray aman-dreny maro indray ny malagasy sy miara-miainga. Zazalahy miisa 12 no vita didipotra maimaim-poana tao amin'ny commune Ankadinandriana district Avaradrano Androany. Ny esika ataon'ny vehivavy malagasy miara-miainga sy ny tanora malagasy miara-miainga dia mahafinaritra ny aty ambanivohitra ilay izy satria manala ny fahasairana ny ray aman-dreny, maimay ny foana daholo ny rehetrarehetra, mizara kilalao, mizara vatomamy sy biscuit, mizara malabary ihany koa. Dia misaotra betsaka ny vehivavy malagasy miara-miainga sy ny tanora malagasy miara-miainga amin'izao esika lehibe isan-taona izay ataon'ny zareo amin'ity faritra Ankadinandriana indrindra. Isaorana efa tsy diso anjara izay aty Ankadinandriana fa misy foana ny didipotra fahobe isan-taona dia manala ny fahasairana ny ray aman-dreny ilay izy. Satria samy nisy tao aminay ilay didipotra fahobe ny rahan'ny malagasy miara-miainga dia manentana antsika foana zany amin'ny lafiny ara-medikaly iny fa mahafinaritra be ilay izy sady tsy maharary dia manainga antsika koa zany ara-entana eto Ankadinandriana fa soa toavina ilay izy ary soa ho an'ny vahoakantsika eto amin'ny commune dia mirary soa antsika rehetrarehetra reto soatra indrindra. Maimaim-poana ny hetsiky ho fanampin'ireo mpiara-belona. Manampy azy ireo araka izany ity hetsiky ity. Ny zavatra natao androany zany didipotra fahobe ny rahana tamin'ny malagasy miara-miainga teto Ankadinandriana. Voalohany dia isaorana ny tompona andraikitra rehetra ao anatin'ny tompony malagasy miara-miainga nanomboka avy any amin'ny filoha. Isaorana ihany koa ireo nanatanteraka izany sy ny ray aman-dreny nitondra ny zanany teto amin'ny commune Ankadinandriana nanatanteraka izay didipotra fahobe izay. Tafiditra ao indrindra ao anatin'ny hetsika sosialy fanao isan-taona ataon'ny malagasy miara-miainga izay ny fanandrify amin'ny zao andro renina izao fanaovana didipotra ny zaza ao anatin'ity volana jolay ity ao anatin'izay indrindra isika izao. Isan'ny nanampy tamin'ny hetsika ihany koa ny vehivavy malagasy miara-miainga amin'ny fanomezana kilalao ireo ankizy natao asoavana. Itoy eny amin'ny commune fieferana ny hetsika ny 24 Jolay ho avy izao. Fa omby anjatony ankehitriny no tratran'ireo mpitandron'ny filaminana atao amin'ny distrikany Andilamena. Omby avy amin'ireo distrika maro samihafa avy amin'ny faritra Sofiaka tokony anaovana fanadidina ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany toerana mampiona rakotorsa.
Isan'ny faritra Anjakany Alatromby ny any amin'ny faritra Sofia izay mampikaikaika ny vahoaka ny antoerana. Ao anatin'ny distrika Andilamena no tratra ny ankamaroan'ireo omby halatra ireo raha ny fanazavana azo. Amin'izao fotoana izao, omby amanjato no mahery no tratra tao amin'ny distrika io, nandritra ny fotoana nanaovana mpitandro ny filaminana Fanarandy. Ny any amin'ny distrika ny Maritsara sy Andilamena dia distrika mifanila ka ny zavatra hita sy tsapa hatr'izay omby avy Befandrina, Maritsara, Port Berger, very dia any Andilamena foana ny very. Dia izay efa mahazo vaovao fa olom-boafidy maromaro no tafiditra ao anatin'ny Alatromby ary misy délégué mpanjakana ihany koa tafiditra ao anatin'izany. Ka eto miantso ny fitondram-panjakana mahefa manandrify an'izany mba hijery ireo olona mpangalatromby any Andilamena indrindrandrindra hamerina ny omby halatra izay efa vita contrôle amin'ny tompony mba hahafahan'ny vahoaka ao amin'ny faritra Sofia mba hilamina amin'izay fa ela ny ray volana mahery nampivezivezy tao mampikony ary miantso indrindrandrindra ny solom-bava-bahoaka voafidy tany Andilamena mba tsy hiaro ny mpangalatra indrindrandrindra hiaro ny vahoaka rehetra fa tsy hamerivahana na hanomevahana ny mpangalatromby any amin'ny distrika ny Andilamena. Miantso ny tompon'andraikitra manoloana izany ireo solombavam-bahoaka voafidy any amin'ny faritra Sofia hampiatra ny lalàna ary hamerina ny omby amin'ny tompony aorian'ny fanadihadiana atao. Tamin'ny 24 juin ihany koa dia nisy ihany koa ny fifandonan'ny gendarme, ny mpitandro filaminana sy ireo dahalo tany amin'ny commune any Amborondolo. Ka nisy ny gendarme naratra, nisy ny miaramila naratra, nisy ny fokon'olona naratra ka nentina tany Andohajango. Ka ny tenako ty nidina tany antoerana naka ireo gendarme naratra nentina tany Mandritsara. Ka eto zany zahay dia manao antsoavo amin'ny mpanjakana satria efa nanao antsoavo ny tenako tany amin'ny SAIG, tany amin'ny commande gendarmerie, tany amin'ny filoha ny mba hisiany fandriam-pahalemana miantso ny fitsarana mba hitsara andinika lalina amin'ireo olona voasambotra voaroroy tamin'ny Alatromby na ny olom-boafidy io na ny olom-panjakana io mba hisiany filaminana maharitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny fifanomezan-tanany avy amin'ny rehetra no takiana ahafana manatratra ny tanjona izay miainga avy amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany mipaka amin'ny vahoaka tsirairay. Fa afapo ireo nanatrika ny avant-première ny horonan-tsary Le Roi Lion tetsy amin'ny Cinépax Ambodivoana. Miavaka ihany koa ny comédie musicale izay ataon'ny Laka mialohan'ny horonan-tsary. Fanadina. Araka ny fotoana ny fanomezan'ny Cinépax Ambodivoana tamin'ireo mpanjifany, tontosa alina ny fandefasana ny avant-première ny horonan-tsary Le Roi Lion izay nialohavan'ny comédie musicale nataon'ny Laka. Naritra ora iray ity fampisehoana nataon'ny Laka ity. Ce soir même parce que voilà, on a vu que c'était pour aujourd'hui, on a acheté les billets donc là, il y a 2 jours comme je disais et puis voilà, tout simplement parce que c'est pour aujourd'hui. Alors c'est le film, c'est le dessin animé de toute mon enfance et voilà, c'est mythique Roi Lion quoi. Efa ela be zany andriazy na efa naino an'le annonce rehetrarehetra dia efa hoe hijeran'le izy dia manarak'izay ohatrany hoe mampatsiaro ny fahazazana zany satria taloha surtout côté musical niara lehibe hira fihirana taloha mihitsy. Mitohatra ny fanomezan'ny Cinépax Ambodivoana ireo horonan-tsary be mpakafy ary tsy ho tara amin'ny fivoahan'ny any ivelany eto Madagasikara raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko.
journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.